Fanatanjahantena any anivon'ny orinasa kosa indray izy ity roa andro nianoka tanteraka atao anatin'izany fanatanjahantena izany sady niala voly ireo mpiasa tamin'ny lalao jeu corporatif izany izay moa no ahafantarantsika azy araka ny nambarana namana Clément izay mpikarakara ity hetsika ity dia fahombiazana tanteraka izany lalao izany. Orinasa 120 no ny famotoana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina niatrika ny jeu corporatif izay nitanterahana omaly sabotsy ka ny farana androany. Fahombiazana tanteraka ny an'ny mpikarakara raha ty hetsika ara-panatanjahantena eny anivon'ny orinasa ity. Filaharam-be no nentina nanomboana any lalao omaly maraina tetsy amin'ny kianja be an'ny Mahamasina. Ny banque of Africa na ny jeu corporatif ity no viva izay anatin'ny anatin'ny star zany hoe tokony izy zany rehetra zany dia tena le izy zany hoe misy ekipa anankiroa ny star mitondra mitoraka ity dia ny star armée au vive manaraka zao dia ny banque of Africa dia mandeha anjara atao foana ny mipak somary preterena azafady tena tempore be mihitsiny kisaka fontsika manaraka ny asy manaraka dia ny jovena atao ny antom-pisiny ny fanohanan'ny comité olympique malagasy atsika satria dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe sport pour tous ny jeu corporatif ohatry zao natao mba hifaneraserana natao hifankatiavana natao ihany koa hitaizana ny mponina tsirairay mba anadra ny lavitra misaotra manokana koa ny knapsa zay nanjara mavitrika koa satria noho ny knapsa dia azo lazaina fa mpandray anjara tena mpiasan'ny orinasa no tonga ny lalao eo ary dia mena tehaka angamba ny knapsa fa no zay ezaka izay dia azo lazaina fa madio ny lalao inona moa ny lalao atao hoe lalao madio mba isika menakavy ihany tsy misy olo-kafa koa ary tsy hoe ny maharesy ny zava-dehibe fa ny fandraisana anjara no tena zava-dehibe mba mifalifaly roa andro ao anatin'ny taona mety mihoatra an'izay ary satria eto dia manitatra kely rehefa mifankalala ohatran'izao dia azo atao tsara ny fanasa rehefa mba misy fotoana karakarany ray aminareo koa dia mba azo atao satria efa reo fa natao hifankalala ianareo eny fa na dianao entraînement fotsiny ara dia mba afaka mifampiantso hoe andao mba hilalao kely indray izay mahazava-dehibe any jeu corporatif le fankazahoana sy fankalalan'ny mpilalao izay ary izay no mitaizatsika mandavataona. Raha teo amin'ny vokatra avy hatrany ary dia teo amin'ny baolina kitra dia ny Adema sy ny commune Antananarivo renivohitra no niatrika ny lalao famaranana ka nisaraka adisala samy tsy nisy ny tokony rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna teo amin'ny fandakana tir au but no natavavoaka ny Adema tamin'ny isa 3-0. Teo amin'ny taranja basketball dia ny avy eo amin'ny Jovena no nandrobaka ny Amboara rehefa nandresy ny Air Madagasikara tamin'ny isa 5-7. Teo amin'ny taranja basketball ity dia ekipa 7-30 na orinasa izany no nandray anjara tamin'ity fitaranja basketball ity. Teo amin'ny taranja volleyball kosa indray dia orinasa 20 no nandray anjara ka tonga teo amin'ny famaranana ny ekipa ny Soltec sy ny Trésor ka arzaveo avy eo amin'ny Soltec no nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-30 no 5-20. Teo amin'ny taranja atsipoka nety be dia ny Institut Pasteur sy ny Trésor no tonga teo amin'ny famaranana ka ny Institut Pasteur no nivoaka nandresy tamin'ny isa 13 no 9 hoan'ny skajy vehivavy io. Teo amin'ny skajy lehilahy dia ny commune urbaine Antananarivo no nivoaka nandresy tamin'ny isa 13 nanoloana ny Jirama. Teo amin'ny taranja tenisy skajy vehivavy dia
tompon-daka i Rafaly Arsoana Valina kanto avy eo amin'ny Air Madagasikara. Ho an'ny latsaky ny 5 taona lehilahy kosa indray dia tompon-daka i Jazy Wasram avy eo amin'ny Sipromady. Mihoatra ny 5 taona kosa mbola sokajy lehilahy ihany dia zareo samy avy eo amin'ny Air Madagasikara no niatrika ny famaranana ka tompon-daka tamin'izany Ratiana Rimanana Miarso avy eo amin'ny Air Madagasikara. Teo amin'ny taranja pilote dia zareo avy eo amin'ny Sofitrans no nirandrombaka ny amboara rehefa nandresy ny Madarel tamin'ny isa 7 amby 10 sy 200 no 5 ambin'ny 10 amby 100.